Ny zavatra azo amtinana niny rara nisy eo teny amin'ny centre de conférence internationale iny de hoe nilatsaka ho ihany saritava. Nilatsaka ny saritava ho an'ny FFKM izay niafina foana tao ambadiky ny hoe tsy manao politika kanefa de tsisy afa-tsy sokevitra politika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zavatra nitranga nandritra ny 5 andro nivoriana teny Ivato. Latsaka ny saritava ho an'ny FFKM, latsaka ny saritava ho an'Andriamatoa Era-Jonary Mampianina, fa ny tena tanjony de rehefa voaro eo amin'ny toerana izy. Aleo zay hitranga eo hitranga, advienne que pourra. Fa rehefa zago no voaro eto amin'ity toerako ity ka tsy mihetsika amin'ny président de la République, avelao eo daholo zay atao rehetrarehetra, adinony hatraminy hoe ary le tombontsoa an'le vahoaka malagasy say nifidianana azy teo amin'izany toerana izany. Hoentiko aminareo manko izay fanazavany rehefa avy eo. Latsaka ny saritava ho an'Andriamatoa Era-Jonary Mampianina zay kajikajy politika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny tiana natongavana tao anatiny ny Fampihavanam-pirenena iny ary porofon'izay de hoe soloa le lalam-panorenana. Latsaka ny saritava ho an'Andriamatoa Marc-Ravalomanana. Adinony Marc-Ravalomanana hatramin'ny tombontsoan'ny firenena sy le hoe zao fa de zavatra anankiroa nisongadina be tao de hoe meo fahalalana de voay sokafy ny orinasa diko satria industrie malagasy io. Na de niaika azy Marc-Ravalomanana tandremo tsara fa tsika olona afaka mandinika sy afaka mandanjalanja am'izany ny vahoaka malagasy. Zao ny tenin'ny Marc-Ravalomanana, raha nisy ozy, raha nisy zany hoe mbola tsy miady maître Marc-Ravalomanana hoe nisy trosa be da be tsy nalohany tao tamin'ny aba sy ny etra. Raha nisy ozy zany de vonina andoha. Nefa le izy hoe fiekekeloka no atao eny amin'ny Vato. Ka ny elokao farany tsy vekeliny aza, tsika tsy miresaka hoe olona maty sy ny sisa kory aza am'izay fa hoe okay, tamin'ny enao nitondra teo nandritra ny 20 taona, izy moa namerina an'izay 20 taona nitondra, tamin'ny enao nitondra teo nandritra ny 20 taona. Tsy nandoha aba, tsy nandoha etra, tsy nandoha fahaditseranana zany tiko zany. Ary ny chiffre d'affaires mira bénéfice satria tsy nisy masokarena zany orinasa tiko zany fa maro masokarena ny fanjakana ny nampiasainy orinasa tiko de ny tombony tonga de anazy. Tsy niaika an'izany Marc-Ravalomanana na indray mandeha. Raha nisy ozy ny vola tsy voaloha de vonina ako andoha. Mbola nataony raha, mbola tsy niekeloka zany. Fa nampisisika azy mafy tao anatin'ny lahateniny de hoe rehareny industrie malagasy. Zamba te ametraka marina fa niroborobo le orinasa tiko fa io le averiko ombieny foana hoe Marc-Ravalomanana hono na intantana ny orinasa tiko tena nahay be mihitsiny. De zao foana ny bateniko omeo chance tahaka ny nomena ny orinasa tiko ary reo industrie reo eny fa napampimady efa nikatony io am'izao fotoan'izao io azy. Satria le papimady tsy maintsy mandoha etra, tsy maintsy mandoha aba, mandoha piasy, mirenouveler ny fotodrafitrasany ara teknika. Tsy maintsy manaraka ny fiazakazaka zao tontolo zao, manafatra matière première na akora avy any ivelany. Miaraka ny kohany zany rehetrarehetra izany. Ho an'ny tsy mahalala sy tsy mahay fitantanana orinasa de milaza hoe dray Marc-Ravalomanana tena faran'izay nahay ary c'est un grand capitaine d'industrie satria tena nampiroborobo an'ity koa. Fa za miteny omeo chance ohatra omeo fiangarana, tsy chance akory. Mba omeo fiangarana ohatra ny fiangarana natao tamin'ny orinasa ty koa reo orinasa malagasy rehetrarehetra reo. Fa ho hitantsika fa samy miroborobo dao le ray, samy tsisy mandoha etra, tsisy mandoha aba. Afaka mampiditra ny entana avy any amin'ny sehatra avy any ivelany any. Manao importation na matière première. Malalaka, tsy misy douane fa tonga de baiko fotsiny de etan'ny président tonga de miditra. Tonga de mba hoe etan'ny industrie zao ty, etan'ny papima ty, etan'ny savonnerie tropicale ty. Raha zay angaka manaika de reo industrie, reo orinasa madinidinika reo apekaro à l'échelle industrielle daholo. Ataovy ohatrany traitement de faveur nomena ny orinasa ty koa hatrany am-piandohana. De avelao mba hanao abuena position ohatrany nataony Marc-Ravalomanana satria izy président de la République. Aiza nisy orinasa tsy roborobo am'izany rangaty eto ambonin'ny tany na de farany na de illettré aza ny mpitondra azy na de illettré aza ny olona nanangana ny orinasa tahaka ny tombony azony tiko de mino atsika fa niroborobo ohatrany tiko hoe même mieux. Za de masamy tena anareo an'izany. Donc tsy misy mihitsiny zany méritina kely aza hoe
le industrie malagasy le tiako le industrie malagasy manko amin'ny marika Ravalomanana tamin'izy ny kabary de sasy résume zany amin'ny tiako de asokafiny tiako ato mino zay koa mba miady hoe le industrie malagasy nge savonnerie tropicale le zay ampitsalinareo amin'ny savony mandritra ny vanim-potoana lava importé amin'ny vidiny mora nefa niomba reharehan'le industrie malagasy nandritra ny vanim-potoana lava ny industrie malagasy nge papimady zay mba namokatra papier hygiénique de zao tsisy papier hygiénique atsony fa avy any ivelany daholo na papier hygiénique ampiasain'ny vahoaka malagasy satria potika le orinasa malagasy le industrie malagasy nge reo mba mpamokatra biscuit mpamokatra bonbon mpamokatra vatomamy sy ny sisy reo eto Madagasikara reo mba tsy andohetra koa nge reo industrie malagasy reo fa maninona tsy mba nievoke ny marika Ravalomanana na indray mandeha ary le industrie malagasy hafa fa tsy ny orinasa tiako ihany satria mbola zay le teneniko hoe le masque est tombé ho an'ny marika Ravalomanana de izy tena no hitany moi d'abord le reste après zay ny marika Ravalomanana mitovy amin'ny eny rajonary mampianana zay mampitombona an'le hoe fiatsarambela tsy daholo nge le zavatra nitrangy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany de rehefa azo ny fahafahana ho an'ny marika Ravalomanana de rehefa azo ny famoahana ny indostria ny famoahana ny tiany orinasa tiako de zay ihany ny azy sasarety lahy zany io ny azy sisy mihitsy hoe ahoana le délestage ho an'ny vahoaka malagasy ahoana ny tsy fisian'ny fandriampahalemana tsisy an'izany ny marika Ravalomanana tsisy hoe inona ny solution immédiate ho an'ny vahoaka malagasy zay mikaikikaiky amin'izao fotoana izao ahoana ny azahoana n'le famatsim-bola avy any ivelany tsy azo de tsy misy olona ray mba tonga saina ve amin'ireo olona 4 mivory eny amin'ny CCI vato reo io oliretsy ny antony nanaovana le Fampihavanam-pirenena io ary marika Ravalomanana tenany de ny tenany zay dans un de ces travaux de commission ahoana moa tao anatin'ny ray tamin'ireo travaux de commission tao anatin'ny ray tamin'ireo asambomiery reo azafady tao anatin'ny ray tamin'ireo asambomiery reo de niteny izy tsy maintsy ataotsika ozy ty Fampihavanam-pirenena ty satria za mahalala za ozy mpitondra nandritra ny 20 taona teo haiko fa tsisy vola aho amin'ny fanjakana io ozy ary rehefa tsisy vola anatin'ny fanjakana io mila atao ty réconciliation Fampihavanam-pirenena ity de ozy aho zany hoe ok andao ary atao le Fampihavanam-pirenena de nareo ve mefitra fa dororory le sehatra resa-pirenena ka zao izy zany zao de hitosaka am'izay zany ny vola be avy any ivelany satria vita le Fampihavanam-pirenena zay nandrava institution élu démocratiquement zay ny résolution atao fa le izy moa mbola tsy ravy resta savoir hoe sahanao anio ve rajonary mampiany vio mbola famakafakana hoe tsika rehefa aveo ihany koa hoe voafandrika pitsoky voatsoka de le Union européenne zany ny Parlement européen zany andeha hivory any à Bruxelles zany de andeha andresy lahatra andray zany izy ny vahoaka européenne ko raha tsy adala sy donendriny reo vahoaka européenne manome volanao reo aza donena fa vahoaka européenne volan'ny vahoaka européenne nge iomeny atsika io raha nanao fifidianana antsika tamin'ny 2013 de lasa zany le Parlement européen andeha andresy lahatra andray an'le vahoakany zao ny tenenina ianareo vahoaka anome vola Madagasikara andray zay satria efa nanao Fampihavanam-pirenena izy ary ao anatin'le Fampihavanam-pirenena ny antony mahatonga anay amin'ny vola azy nravany le androm-panjakana kanefa le androm-panjakana io le nangatahana vola taminareo contribuable européenne ihany tamin'ny 2013 mba hoe amatsina anazy mba hivoahana amin'ny crise de hoe ndao amin'izay hanao élection inona ny dradradradrain'ireo communauté internationale reto eto amintsika na tamin'izany 2012-2013 zany tsy hoe ataovany fifidianana fa io ihany ny alana amin'ny crise niteny azysika tamin'izany fotoana zany hoe mbola tsy mety eo fifidianana io nisy andian'olona maro niteny hoe tsy mety eo fifidianana io fa ry zareo tsy nety fa hoe non fifidianana ihany zay ihany lalana ivoahana amin'ny crise andao ataony fifidianana de mihevitra ve tsika mifotsy miangatra amin'ny fotony de mba afaka nandinika an'izany ve le 2000 personnes nivory teny amin'ny CCI vato hoe le vahoaka malagasy ty nge mendrandra mafy zany hoe ny résultat le réconciliation nationale azahoana vola satria zay ny naverimberina taminy hoe raha tsy manao ny fampihavanana io tsika de tsy azo légitimité mihitsy ka de tsy azo famatsim-bola iresa-pirenena avy misehatra iresa-pirenena ok d'accord zavatra navoaka ny tao ndray raha vain'ndray le zavatra le ny matimatesan'le fianakaviam-be iresa-pirenena ho ny tedaviny ravaina de manateny izy ahazo vola tsy haiko hoe ahoana le zany ve tsy lojika élémentaire ve zany zany ve de mila olona manampahaizana be ve mila expert ve araky ny tenin'ny jideratsiraka zay mila spécialiste ve
vo afaka andinika an'izany hoe inona ny eritreretantsika hanomezan'ny fianakaviana iraisam-pirenena volatsika raha ho ravaintsika ny institution rehetra afa-tsy ny filohan'ny république irery ihany à un an des élections non un an et quelque zany taorianany ny élection taorianany fifidianana natao de vao hoe ndao sady ndao ny ravaina ndray fa anao zavatra le izy tsy hoe ravaina satria nisy crise teto ka hoe de nidina andalambe ny olona ka tena nisy fitakina andeha ataotsika zany hoe mouvement populaire be ka na votery ohatran'ireny any amin'ny firenena any ivelan'ireny hoe misy fidinana andalambe de tsy maintsy mandrava gouvernement ohatra le mpitondra na ohatran'izany na midissoudre ny assemblée nationale tahaka ny tany a Burkina Faso suitina mouvement populaire ny eto amintsika tsisy ninina fa de coup d'état de palais natao tampotampoka eo de mivory ny olona 4 arivo alesa vao reo izy reo olona 4 arivo reo mbola tsy voavaly ange za mifantaniny zany hatram'izao hoe solo tenan'izy reo olona 4 arivo reo misy ny ampanjaka misy an'izao misy an'izao fa iza ny afaka tena manamarina an'izany iza ny afaka manamarina an'izany fa vao solo tena ny olona tany a Belbaka vao solo tena ny olona tany a Miariko Feno vao solo tena ny olona tany a Kandreo vao solo tena ny olona tany a Marovato vao solo tena ny olona tany a Mbotrombiavana tanàna daholo zany teneniko zany iza ny afaka miteny fa reo 4 arivo reo na solo tena n'le vahoaka malagasy de nefa reo olona 4 arivo reo tsisy révolution populaire tsisy mouvement tsisy etsy vahoaka tsisy ninina de ndahony ravaina le institution rehetra zany vetsy coup d'état de mbola misy mahasamy teny ihany hoe ka aiza hoany coup d'état amin'ny ahoany tena ndrendray hoa le olona tsy ao mihitsy le fomba fiatreretany ka rehefa amin'ny président de la république hoany manaiky an'izany de ahoanao inona ny olonanao amin'izany ohatray fa nga rehefa amin'ny président de la république manaiky coup d'état de tsy coup d'état ny anara coup d'état tsy misy mihitsy ao anatin'io dictionnaire io ny atao hoe coup d'état de changement extra constitutionnel na fiovana ivelan'ny constitution fa ce n'est pas un coup d'état quand le président de la république le cautionne ohatray Marc Ravalomanana tamin'ny 2009 de nandrava ny fahefana rehetra nisy ny androm-panjakana rehetra nisy ary nanome an'izany ny directeur militaire c'était un coup d'état satria fanovana n'le fahefana ivelan'ny lalam-panorenana en dehors de la constitution fa cautionné-ny Marc Ravalomanana ny fanomezana ny fahefana tany amin'ny directeur militaire tamin'ny 2009 mais il n'empêche que c'est un coup d'état satria fiovana extra constitutionnel zay ny dikany atao hoe coup d'état raha mijery ny dictionnaire ianao ka tsy hoe cautionné ny rajonary mampianana izy de lasa tsy coup d'état n'importe quoi reny zavatra azo ambara ao anaty lisy de tohizako milatsaka ny saritava ho an'le mpandray anjara satria ny tena nahamaiky azy menakavy tao de hoe ahoana ny azahoana toerana ahoana mba azahoana strapotin kely ao anatin'le fitondrana mba hieritreretintsika moa malosika ny tena tsy mampitombona le raha vao ary ny anty amin'ny era-pirenena moa tsika tsy olana amintsika mihitsy mandrava ny anty amin'ny era-pirenena de toute les façons anty amin'ny era-pirenena ala solde ny fitondram-panjakana misolelaka amin'ny fitondram-panjakana fa tsy manao ny asa macontrôle ny gouvernementage akory fa le foto-kevitra mihitsy ny tena tytsika vakina pantsilana mamoehatra loatra manko raha vao n'le androm-panjakana ka raha ohatra hoany tsy mety zany le fandravana n'le anty amin'ny era-pirenena de aleo zany reo le mpikambana anatin'ny anty amin'ny era-pirenena reo tazomina fa ampina fotsiny anao le assemblée constituante fa le ampina zany zareo reo te hiditra ao anatin'le assemblée constituante sitrany hoe mahazo toerana de vous vous rendez compte atao anatin'le lasonge teneniko anareo atao anatin'le résolution tasy fakiko aminareo le izy atao anatin'le résolution de misy miteny hoe mise en place immédiate de l'Assemblée constituante pour un mandat de 2 ans. Mandritry ny 2 taona ndray reo te hipetraka satria mba hiara isosio mandritry ny 2 taona. Inona loatra le retsy ty firenetsika ty de fa zay le teneniko hoe latsaka ny saritava ho ampandray anjara hoe ahoana ny afahana milalao mahazo seza kely na mba mahazo apahatseza aiza ndray ny vola anodinana an'izany zao ary le anty amin'ny era-pirenena io ny député tsotra mimenomeno hoe ny carburant ela vao azo 4 hatramin'izao tsisy de mba hiatrereto hoe raha député misa 150
de le assemblée constituante ny raha ny chiffre nivoaka teny ivaty de hoe hatrany amin'ny 900 ny mpikambanao anatiny mioseza daholo ny olombelona rehetra zany zay ny dikany 900 de 900 de eritrereto hoe mena karama daholo le 900 de mitaky carburant de raha vao kelikely ny droit sy ny avantage ndreo de hanao conférence de presse reo teny hoe aiza ny tombontsoa anay zany ny zavatra hainy malagasy zay kosa ve fa nandany 200 000 ariary tamin'ny réconciliation nationale ary zay tena namony tena nandray anjara tao ka ahoany zay ny tsy ahazo toerana zany eo raha tsy mahalala le malagasy tsika de zany de iza no sehatra resam-pirenena suffisamment bête pour cautionner ça ko raha tsy adala izy ko volan'ny contribuable zany volatsika aty amintsika ny tsy mirendre compte aty amintsika ny tsy mba misy tamberina ndraikitra any amin'ny vahoaka ny olombo fidy satria tsika midorororo tsika voaka malagasy de tsy mitaky an'izany fa ny any amin'ny firenena any ivelany ianao ve de andeha nandany vola ohatrinona amina million de dollars ange no momeny anao ny nanaovana ny fifidianana ivoana amin'ny crise de eritona ty aorina ianao de hoe meo volany ray izahay fa nyravainay daholo le zavatra nataonareo rehetrarehetra teo namezanareo volanay teo alefaso lavitra le retsy le fisainana aso de mbe fatafa oatra e zay le zavatra magaga ao anatin'iny latsaka daholo any sarotava tao anatin'iny fampihavanam-pirenena iny hoe inona ny tena tanjony aiza rangateko fa ina ho le lalam-panorenana de le lalam-panorenana hony a fametrahana zany assemblée constituante amolavolany io lalam-panorenana io de fa tonga de zao a le assemblée constituante zany raha ny lojika ny atao hoe assemblée constituante a de izy no mandrafitra hoe ohatraohatran'izao no mety ho lalam-panorenana mety fa le izy tonga de fa omendry zareo sady ny cadre na ny famaritana hoe zavatra roa ihany nataonareo a na tazomina lalam-panorenana ankehitriny tena zany tena ridicule na ho ny tazomina lalam-panorenana ankehitriny fa avadika au régime présidentiel fort mais vous êtes fou tena mialatsiny fa ahoana ary zany io lalam-panorenana io de mametraka régime semi parlementaire dikan'izay zany raha ohatra ianao ka hanova régime na ny rafi-pitantanana n'le firenena de tsy possible nitazona n'io lalam-panorenana ankehitriny io hoe asorona hono le article 54 de asorona ny article 72 mais non le régime parlementaire zany raha vaovainao de tsy maintsy manova lalam-panorenana ianao de mivadika république vaovao impossible zany ny maintonevana impossible man zany ny hitazomana n'io lalam-panorenana io amin'ny oendriny io lalam-panorenana ankehitriny io nefa hoe ho avadika régime présidentiel fort ampalahelo ange ho ale izy le teneniko anareo to hoe ohatrany mba mahatonga saina ihany a ary indrindraindrindra hoe tsy afaka mandinika sy mamakafaka an'izany very zareo tao anatiny tao de tohizako na hony a efa omeny zany ny cadre atsangana le assemblée constituante a fa ny cadre efa omeny na ozy atao régime présidentiel na parlementaire na monarchie na état fédéré na province autonome misafidy am'ireo zany tena tonga saina mihitsy ianao anatin'le izy efa inona kay tia nahatongavanao anatiny fandravana ny androm-panjakana rehetra dissolution de toutes les institutions afa-tsy ny filohan'ny république irery ihany ary fametrahana ny rafitra vaovao zay hono ny atao hoe refondation bon ok raha ny fahazahoako an'le hoe refondation aloha ny tena manko hoe midororono manko ny tena zany de tsy maindraso ange revaka ato anatin'ny dictionnaire ny dikany atao hoe refondation fa so de hoe ny tena manko midorororo de tsy mahay an'io zavatra io fa mety misy mahay an'le izy ndre fondation zany manko fanarenana indray zany ravaina zany de manarina indray mandeha en fondena manko zany manangana mamerina manangana zany ianao ny dikany hoe refondation de nefany a ao anatin'le refondation zany de anisan'ny sosikevitra hono hoe tazomina ny lalam-panorenana ankehitriny fa atao régime présidentiel fort tonga saina ihany ianao a dasalofa sady mijery an'le
Ndraso aloha dikako aminareo manko ny dikan'le refondation de omeko anareo zany le zavatra nambara ao anatin'le hoe refondation teny am'le assise de ametraka fanontaniana aminareo hoe mifakahazo ve zany resaka zany. Ny dikan'ny refondation zany raha ny dictionnaire de français amin'ny Larousse io. Raha sy vetivety aloha mikatso ny fijerena azy. Fa ato anatin'le setrin'ny Fampihavanam-pirenena mankony. Rehefa nizoina zany le hoe refondation de misy teboka vitsivitsy ao zay azonao ametra-panontaniana any zany hoe mifandraika tokoa ve amin'ny atao hoe refondation marina na fanarenana vaovao indray. An'izany fiainan'le firenena izany. Satria manko raha hoe anao refondation zany ianao de raha ohatra hoe raisitsika amin'ny trano zao le izy, raha hoe amerina anangana zany ianao. Raha merina anangana zany ianao de ravainao daholo aloha. Ahoana moa zany ny filazantsika an'izany? Arodanao daholo aloha zany ny teo. Manao table rase zany ny filaza azy. Manao table rase de zay ianao zany vao mamerina manangana indray mandeha indray. Zay ny dikany. De ndraso ary amin'izay raha vakiko amin'ny ny dikan'ny refondation ozy atao anatin'ny dictionnaire ato. Sur des bases, des valeurs nouvelles, notamment dans le domaine politique. Base nouvelle, zany mamerina mandrafitra ianao zany, reconstruire sur de nouvelles bases et sur des valeurs nouvelles, notamment dans le domaine politique. Mamerina manangana ianao zany amina fototra iangana vaovao. Zay ny dikan'le izy. Indrindra ozy eo amin'ny lafiny politique. Bon. Fakitsika am'izay le atao anatin'le tatitrary. Refondation ozy de zao no teneniny. Fandravana ny androm-panjakana rehetra afa-tsy ny président de la république. De zao ara ny tena mba tiako anontaniana aminareo raha ohatra ka zay. Raha tena anangana de maninona ny tsy ravaina hatramin'le président de la république mamerina manangana ka. Satria zany le nananganana n'le rafitra teo aloha mihitsy ny tsy mety ka tokony ravaina. De rehefa andrava ve ianao andrava-trano anankiray ve ianao de ty pilier ty aza ravaina fa reto rehetrarehetra ravao daholo de tsy mamerina manangana ne zany ianao fa ny eo ihany naverina tsy mamerina manangana zany ny eo ihany ny tovananao hoe zany hoe même base anankiray ihany ny anganao zany donc tsy mamerina manangana ianao. Tsy refondation zany, tsy refondation zany. Inimaginable mihitsy zany ndao anao refondation de ravaina daholo le androm-panjakana rehetra afa-tsy ny président de la république. Que le président de la république nge natsangana tamin'le fototra lazainao fa tsy mety zany de atao hoe le constitution en 4e république ka hitadiavana hoe ndao soloana io constitution ny 4e république io Hier rajonary mampianina lany à partir de la constitution de la 4e république. Ko maninona hier rajonary mampianina lany tamin'ny alalan'ny lalam-pandrenan'ny république fa efatra ny tsoravaina. Fa maninona le androm-panjakana rehetra satria nareo zany miteny hoe ka hanao refondation de ravao daholo aloha ny androm-panjakana rehetra de ravana koa le androm-panjakana teo président de la république satria même base nananganana ny le institution atao hoe présidence de la république sy le institution atao hoe assemblée nationale. Fa azavitana le vahoaka malagasy eo anatin'le izy. Ahitsiko tsara aloha le hoe toe-tsaina malagasy teo fa toe-tsaina ny mpanao politika malagasy angamba ny tena malaza azy tokoa fa sao de hoe michoqué anareo hoe lakotsiny sao de manafitohanareo le hoe zay le toe-tsaina malagasy le toe-tsaina le mpanao politika malagasy tissé azy ireo zay mamoehitra eto amin'ity firenena ity. Tsy misy na kely akory aza manamarina milégitime hoe tazomina Andriamatoa Erajonary Mampianina fa tazomina zany le institution misy azy de dikan'izay mijanona eo zany Andriamatoa Erajonary Mampianina fa ny ambiny rehetra ravana daholo. En vertu de quoi? De ahoana zany le vahoaka malagasy 20 tapitrisa? Ao anatin'izay fanapakevitry ny olona 2 arivo teny hivato zay. Ahoana zany le vahoaka malagasy 8 millions fidy?
aza donona ho ary zay tsy azo elana mihitsy na ho aiza Andriamatoa Era-Jonary Mampiana na levony tahaka an'io ataony miaraka amin'ny HCC folo mandifitr'olon'io aza ny constitution de la 4e république de tsy afaka mamafy izy an'ity fe anankiray ty hoe izy de lany tamin'ny alalan'ny constitution de la 4e république izy de lany tamin'ny alalan'ny lalam-panorenany république faefatra tahaka an'izay ihany koa ny député na ny antemneram-pirenena ny solom-bavamoaka de lany tamin'ny alalan'ny lalam-panorenany république faefatra ka raha anao refondation de mandrava aloha zany et on reconstruit mamerina manangana indray sur de nouvelles bases avec des nouvelles valeurs. C'est le dikan'le refondation anatin'ny dictionnaire Larousse en ligne. Zay nijerevako teo ny vakiko taminareo teo. De mirava daholo le base rehetra ka le base de le atao hoe le institution de rava daholo le institution rehetra. De amin'ny fotsy miangatra de mihevitra ve anareo fa misy olona dorororo amin'ny setra raisam-pirenena anaiky an'izany. Fa zay le teneniko anareo tany am-piandohana hoe voafandrika ny velariny ihany Andriamatoa Era-Jonary Mampiana. Androso maty ray be, miemotra maty reny be. Miteny izy voarayako ty résolution anareo ty ary ho tanterahako izy. Misy ny vita zao de zao tahaka ny kasika ny Marc Ravalomanana mikasika ny FFM zay niravaina. Fa misy kosa ny mbola tsy maintsy dinihana amin'ny manaraka. Tsy afaka tonga de niteny izy eo ravako ny satria afa-baraka loatra izy raha mandrava n'izany androm-panjakana zany ary tsisy cautionné an'izany ny sehatra raisam-pirenena. Kanefa ndray efa nanao engagement teo anoloan'le olona ny voro hoe tsy maintsy ho tanterahako manko izy fetsy ny teny hoe tsy maintsy ary ho tanterahako. De ahoana raha mandeha ny ray volana roa volana tsy sanatanteraka an'izay ny Andriamatoa Era-Jonary Mampiana de natao inona fotsiny zany le réconciliation le assise nationale. Zay le teneniko anareo simulacre le izy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. De manamarina le teniko hoe ny tena tanjona tao anatiny aloha ny FJKM ange zao mitsotsotra sady falifaly. Izy nandresy indrindra tao anatiny. De ny pasteur Lala Rasendrasana sy Marc Ravalomanana hoe votsitritsika afaka tsika. Foanako Era-Jonary Mampiana ny décret mametraka ny résidence surveillée Andriamatoa Marc Ravalomanana. Sady mbola mitana ny teniko aminareo ihany zay le teneniko anareo mpijoko voajoky Era-Jonary Mampiana. Isany Era-Jonary Mampiana ny fotoana hijanonana eo amin'ny fitondrana io. Fa Marc Ravalomanana zao efa afaka efa malalaka ny tanany sy ny tongony. Ho avy ane izy amin'ny angatsoniarina fa tia eto e. Enao ve mieritreritra Andriamatoa Era-Jonary Mampiana? Ohatrany hoe zany hoe tazominy amin'ny teniny zany Marc Ravalomanana, tazomitsika Marc Ravalomanana. Fa nanome taratasy aho izy tamin'ny novembre 2014 ary mbola no amafisiny zany. Hoe za de manaja ny androm-panjakana misy, manaja ny fanjakana tandalana, manaja ny rafitra mitsangana. Etre Marc Ravalomanana nge io e. Noteneniny daholo zay azo notenenina ny rehetra raha nahazo ny antoka fa azahoany fahafahany zay. Enao aza Andriamatoa Era-Jonary Mampiana mahalala an'izay. Fa ny tenin'ny Marc Ravalomanana vao tonga teto Madagasikara izy de hoe za tsy hiandry ny 2018. Ary ny teniny de mbola manana fahefana izy ary ny teniny de mbola flou izy ary zay ho an'ny sehatra raisam-pirenena hoy izy. Ka na hiteny aminao fahazado fahariva eo ary izy. Ary enao tsara toerana Andriamatoa Era-Jonary Mampiana mahalala an'izany satria enao efa nitsipadolaka ny tana de mahalala tsara hoe manahoana moa fomba zany olona mitrahira zany, mamadika izany. Na hoe tsy mitana ny teny nomeny zany. Marc Ravalomanana n'a jamais été un homme de parole. Tsy olona mitana ny teny nomeny zany Marc Ravalomanana hatramizay. Ka mba tsy ampatsiahanareo fa tsy ny katrelisa tokantrano aby. Ka mba vao aingana kely teo izy hoe tsy handray anjara amin'ny Fampihavanam-pirenena de miverina nandray anjara indray. C'est quelqu'un, ce n'est pas un homme de parole, Marc Ravalomanana. Era-Jonary Mampiana de mametraka. Tsara toerana enao malala an'izany satria enao aza tarata engagement na contrat nisoniavina, fanarahana, vitanao ny tsipaka an'izany sy nandrovitra an'izany. Tsara toerana zany enao Andriamatoa Era-Jonary Mampiana mahalala fa raha zay taratasy nanaovan'ny Marc Ravalomanana engagement izy tenany.
tsy tazona azy za mihitsy ho voafatotry zany mihitsy Marikaravalomana. Moi je peux vous dire za afaka miteny anao zany tsy ho voafatotry zany Marikaravalomana. Iza no afaka atoky ny Marikaravalomana na hoe ho voafatotra am'zany zavatra nyteneniny zany fa ianao zao ny voafandriky ny teninteneninao. Nandeha tamina inona moa izy teo famangina fahoriana zay ny tenako de zao ny tenin'le olona zay. Vao hoe zany hoe mavela mandehandeha ohatran'io zany Marikaravalomana de zao ny tenin'le olona mandinika politika zany a. Ohatray ko zany ve ozy tsy navotsy ahoana moa zany filazantsika an'izany. Era-Jonary Mampihanana zany ozy nameny lakle any fanonganana azy eo amin'ny toerany amin'ny alalan'le fanafahana ny Marikaravalomana. Eny tompoko zay mihitsy le izy satria izy mieritreritra ny tenany hoe mafy. Mieritreritra ny tenany izy anazy le fahefana. De mieritreritra izy fa ho afaka andeha hifamitaka amin'izany Marikaravalomana zany. Jeu de poker menteur. Eritreretra izy zany fa ho afaka hibleufe an'izany Marikaravalomana zany. Marikaravalomana nefa galy fantsy eo amin'ny fanaovana politika e. De nao no voafandriky ny fandrika izay ny velarinao ihany. Androso maty rembe, emotra maty raibe. Zay era-Jonary Mampihanana amin'izao fotoana izao. De ity ho mba zavatra tsetsatsetsatra kely tiako ny teneniny. Ahoana ny tsara enesapeo mihitsy le moraig ao anatin'ity raharaha ty. Na areo ve de mieritreritra nisy vondron'olona ny vory de nanao déclaration ravaina daholo ny androm-panjakana rehetra. Ka tsy efa nitabataba ny moraig ny sambotra mihitsy ny hoe coup d'état zany, atteinte à la sûreté de l'état zany. Fa rehefa ny FFKM zany micautionné azy. Rehefa era-Jonary Mampihanana zany micautionné azy de tsy atteinte à la sûreté de l'état. Ny fandravana, ny proclamena hoe ravana ny androm-panjakana. Ny colonel Charles nge tamin'ny fotoan'andro e. Teny amin'ny banika ny teny hoe ravaina daholo ny androm-panjakana de atsangana ny komite anankiray ametraka fanarenana indray an'le firenena e. De tonga de hoe coup d'état zany. Ary efa consommé satria efa nidéclarena mihitsy le hoe ravaina ny androm-panjakana rehetra. Coup d'état nge zany le fandravana ny androm-panjakana rehetra ny teneniny reo le mpivory teny amin'ny CCI vaty reo. Manana tsy aretena daholo reo olo reo. Fa rehefa iza ho no misoka de vorondolo, fa rehefa iza no misoka de voromanga. Ny présence ny era-Jonary Mampihanana ve zany de ampila zany fa tsy coup d'état ny coup d'état anankiray. Satria izy président de la République. Aiza ho anatin'ny fandikana amin'ny science politique ny dikany hoe coup d'état de hoe ce n'est pas un coup d'état quand c'est le président de la République qui le cautionne. Coup d'état foana io nizanizana Andriamanitra ny etapony loha aza micautionné an'izany de coup d'état io satria c'est un changement extra constitutionnel fanovana ivela lalam-panorenana n'izay rafitra izay misy amin'ny firenena izay. Kaka ny tena ao anatin'le zavatra mitranga hoe zany ve de tsy ohatrany hoe farafahakeliny takatra anatin'izay fanaovana an'le tsokevitra izay. Milatsaka ho ihany saritava ary de nilatsaka daholo ny saritavany rehetrarehetra tao anatiny iny zavatra nitranga iny. De zao amin'izay le fanontaniana ary mbola apetrako amin'le olona ohatrany hoe miteny hoe tena nety ny réconciliation iny. Vita ihany le Fampihavanam-pirenena fa iza ny avany. Apetrako ary zany ny fanontaniana de androany amin'izay zany zao tsika de efa tsy eno ny zanaky tada iteny hoe fozahorana tsony ke fa miavanako. Androany amin'izay zany zao tsika de tsy eno ny zanaky tada manopa sy miteny ratsy. Sy manambanimbany sy milaza fa tsy tenenako an'le teny ozana sy le opa-ataony. De tsy isy an'izay tsony zany sao nazady fa de teny ay mafinatra daholo indray nareo ry lalatina mafinatra vita ny fampihavanana. De andeha teny an'izay zany zao ny zanaky tada. Masamy garantiratsika an'izany le olona nivory teny vato. Ohatray. Anange le débat ataontsika hoe tena nampiavana an'le vahoaka malagasy marina ary ve? De le victime izay tsy mba nisy na ny solon-tenany tsy mba hitanao teny. Tsisy fahatsiarovana hoe nanahoana zany ny olona maty. Ok, aza miresaka ny tamin'ny 2009 ihany satria mety problème anareo iny nanomboka tamin'ny 91, 10 ou 91.
nakaty le mbola nampimemena ny dideratsiraka hoe ambily magodry ambily be fianaratsosiny sisa nisy olona maty teto izy de ny fianakaviany reny victime reny zany zao de satria vitanareo ny fiaonana tena ivatana nandritra ny 5 andro de ozy izy le olona hoe mahafinaritra ohatra ny anjely kely ndray zany marikaravalmanana zao fianakaviany reny victime reny nefa tsy nisy na de mba ny reconnaître n'zany adsony zany akory azy marikaravalmanana rehefa mifamela nge hoa de mila mireconnaître ny adsona aloha tsy nisy marina ny voakany taona kely azy ka hoe ny reconnaître ny responsabilité any tamin'ny 2002 zany ve Andriamatoa Marikaravalmanana ny reconnaître ny responsabilité any tamin'ny 91 ve Dideratsiraka ny reconnaître ny responsabilité any tamin'ny 2009 ve Marikaravalmanana ary ny FRS zany rehetrarehetra zany iza mba ny reconnaître ny responsabilité na nanaiky ny andraikitra ny antsoroany non tsy ny antsoroany ny andraikitra mifanandrify aminy tao anatiny reny vony olona tuerie samihafa nitranga teto amin'ny firenena ireny de mahasamy teny ve nareo fa mifionana nandritra ny 5 andro de nahavahana n'izany problème zany de tsisy miady tsony zany eto amin'ity firenena ity fa miavano tsy malahelo tsony zany ny fianakavian'ny olona maty rehetrarehetra tao anatin'izay vanim-potoana na période sombre ny tantara ny firenena izay vitanareo tena ny fampihavanam-pirenena le fampihavanana ny olona de ato misy an'le hoe tao anatin'le réconcilia le anina ihany le tsokevitra résolution ihany de hoe mise en place d'une commission internationale d'indemnisation des victimes fametrahana zany rafitra iraisam-pirenena iandaminisena ahoana moa zany filazantsika an'izany anomezana onitra zany andreo victime ireo individu et entreprise ozy nataonao anaty farangisosina fonteny mihitsiny maninona ireo victime rehetrarehetra naninona tsy mba nasaina daholo mpandray anjara tamin'ny sitike ny mivatra tamin'ny sitike mivatra tamin'ny supreme center mivatra tamin'ny trading center moa ny anarale taona lakely fa maninona Marikaravalmanana satria ny azy zany hoe voaroba tamin'ny 2009 de izy ihany zany nasaina mandray anjara maninona tsy nasaina daholo reny victime reny maninona tsy nasaina daholo ny victime tamin'ny 2009 victime tamin'ny 2002 victime tamin'ny 91 naseo daholo hoe avy daholo nareo avana nanana maty tamin'ireny fotoany reny na mbola tsy tazany razana hatramin'izao de avy non tsy nisy de inona ny amin'ny fotsy miangatra inona ary zany le fampihavanana hita teny amin'ny CCI vato mba mametraka an'izay fantaniana izay aminareo inona ny fampihavanana hita teny vato miavana ve zany zao amin'ny malagasy de inona le lazainareo fa hoe raha tsy vita io fampihavanam-pirenena io de tsy ivany crise eto amin'ity firenena ity io fampihavanam-pirenena itedavana vahaolana amin'ny zava-mitranga eto amin'ity firenena ity de mametraka fantaniana amin'ny fotsy miangatra aizara le fampihavanam-pirenena zay zany zao miavana ve zany zao mpifanolo-bodinindrina ny fakahala satria ndray pro-Ravalmanana ndray pro-Rajoelina any anaty fokotany sainy anaty fiarahamonina any ka le fampihavanam-pirenena efa nataonareo teny ivatoka de raha pitsy afaka pitsy zany tsy fanondro-molotra intsony sady tsy fanopa intsony any anatin'ny fiarahamonina satria ho vitany zareo teny amin'ny CCI vato ny fihavanana de ny zanaky dada aveo a zany tsy anopa intsony fa mba hanao débat d'idée am'izay satria efa fihavana efa miavana zany de tsy miinsulté intsony tsy mifanalabaraka intsony aza manonofy vao mankara ry zareo idingindrampo satria hoe adray afaka ny anay nahazo fahalalahana ny anay de sorena le olona nanana maty tamin'ny 2009 sorena le olona victime ny fanararotana rehetra nataony Marikaravalmanana nanakatan'olona tetsi-teroa nanapatra ny fahefana tetsi-teroa de satria zany vitanareo ny fionana teny amin'ny CCI vato de miavany reny olona reny adininy zany olona nakana tanina 60 hectara tany ambany andrefana tany Atsirabe zany fa nandalo Marikaravalmanana de ozy tiako ty tany ty de alaiko fotsiny zao ny tapaka lalan-draha mihitsy ny fianakaviany zany olona zany vokatry io resaka terrain na 60 hectara ny ompiana autruche taloha io tany Atsirabe de satria vita zany ny fionanareo teny amin'ny CCI vato de afaka zany maivamaivana zany ny fony le olona satria ozy le olona zany ndry efa mba mivory teny vato ry zareo io kosa raha nga tena nety
ahoana moa zay avatsika maty any nisy maty ange tamin'izany fakany Marikaravalomana 5000 hectares de terrain tany Vody ala tany Ambatondrazaka zany nisy maty zany. De faly zany zao ny fianakavian'le olona maty satria vita ny fiovoriana reo teny ivaty de hoe fa miava anao. De ny inspecteur d'État nenjiany mipotehana satria nivoaka tamin'ny sehatra ny manjery ny réquisition na 682 milliards nataony Marikaravalomana nopotehana hatramin'ny fianakaviany zany inspecteur d'État zany. Tena nopotehana au sens propre du terme. De hoe satria vita ny feonanareo teny ivato zany de ozy le olona zany hoe dry adinidiny zany 682 milliards de réquisition tsy fantatra mazava hoe nakaiza tsy ariary zany tsy ariaro zany fa 682 milliards de FMG. De ozy nareo hoe vita tsinona ny fampihavanana zany de adiny daholo zany zany rehetrarehetra zany. Et les centaines de milliards de taxes impayées any Marikaravalomana tamin'ny TICO sy ny impôt adiny daholo zany satria ny vita ny feonanareo teny ivato de tsisy tsony manontany an'izany mety zany ary ny olona victime endry mba nanafatra tomobile de mba tonga le tomobile avy any a Belgique avy any amin'ny havana avy any a Belgique fa tsy nanambola namoahana le tomobile tany amin'ny douane satria mitangana be sady rehefa tsy mahay olona amin'ny douane ihany koa de kolikoly be manjaka be. De le forme nataon'le fianakaviana mipetraka any andafy mba mandefa tomobile ty de ao amin'ny douane ao de afaka zany lolon'ny reny olona reny nefa ny entany ho atao vente aux enchères zany hoe atao la vente ampabe maso araka ny fanambarany douane tamin'ny herinandro le entany zay nohony tsy fananany volany tsy nafahany namokany zany entany zany tao amin'ny la douane de adino zany io faly zany zao reny olona rehetrarehetra manana entana atao la vente eo amin'ny douane reny amin'ny douane amin'izao fotoana zao reny amin'ny la douane reny faly zany reny olona reny zao satria vita ny fampihavanam-pirenena teny ivato hoe ny Marikaravalomana zany tsy fantatra tsy tadidy hatramin'ny volany tokony nalohany tamin'ny fanjakana fa izy ary afaka madiodio. Fa izahay ty tsy mba nanambola namoahana an'le tanay tany amin'ny douane de ao de enonay tamin'ny gazety sy tamin'ny hainao manjery fa hoe ho atao vente aux enchères hono le tomobile any amin'ny la douane any Tamatavy. Fa tsy problème tsika zany fa efa niavana ny gasy teny amin'ny CCI vato hoe zany ve zany le izy ohatrany mahatonga saina ihany tena mahatonga saina mihitsy moa zany araka le niteneniko anareo teo hoe ny tena marina le fitsarana malagasy mihitsy ny tena tokony mametra-panontaniana reo magistrat reo hoe mbola misy ilainantsika ve le retsy fa tsika zany mamoaka didy de misy manafoana fotsiny zany diditsika izany amin'ny alalana acte politique olona 2 arivo mivorivory de manafoanany zany fitsarana malagasy zany satria hoe ny fiangonana mihitsy ny volonté divine zany fiangonana mihitsy nefa nitady an'izany de fa sous l'égide ny fiangonana ao ambany fiahin'ny fiangonana moa de tsy maintsy atao zany de ny exaction rehetra nitranga tamin'ny andron'ny Marikaravalomana io zany adiny daholo zany nefa hoy tsy za no ny teny anazy fa nadideratsiraka aza ny teny an'le hoe nisy olona maty ange teto de faly ve zany zao dideratsiraka ny fianakavian'ny olona tany Ambily Magodro ny tany Andohanatady ny fianakaviany zany général André Naivo zany fianakavian'ny olona tany Fianaratsoa ny fianakavian'ny olona tany Ambily Be tany Ambily Magodro faly ve zany ny olona tamin'izany satria vita ny feonanareo teny ivato de vita ny fampihavanam-pirenena amin'ny fotsy miangatra nametrahana an'izany fanontaniana zany de afaka zany zao ny lonilony rehetra tany anatin'ny fiarahamonina tany fa zao zany zao zay mifankahitana an-dalana de mifanao bizobizo kalain daholo miavanako vatra le olona pour Marikaravalomana fanatique reny satria misy ny pour Marikaravalomana fa tsy fanatique zay kosa aloha apetraka fa le olona pour Marikaravalomana fanatique reny zany zao rehefa mahita lalatina de mahafinaritra indray lalatina fa tsy fozahorana tsony ka vita efa miavanako efa vita ny fampihavanam-pirenenako de vice versa ny olona rehetra nitolona tamin'ny 2009 zany zao de mahita hoe mahafinaritra kosa tsara ery ny pomba ny Marikaravalomana tsara ery zany Marikaravalomana zany qu'est-ce qu'il est beau
zay zany zao le izy ka vita ny fampihavanana. Le teniniko anareo tout est hypocrisie, fiatsaram-belatsy daholy. Fa amin'ny fotsy miangatra tsy voatery mamaly an'izany fanontaniako zany nareo mandinika fotsiny nareo hoe tena miavana ary ve zany zao fiarahamonina malagasy ka amin'izao fotoana izao zany zao satria vita ny fampihavanam-pirenena iny de le ray aman-dreny mananjanaka avy eto Antananarivo de manambady olona avy any amin'ny faritany any. De tamin'ny taloha izy zany tsy nety mihitsy satria misy an'le hoe tsy mahazo manambady côté na tsy mahazo manambady merina, misy an'izany manko na tianareo na tsy tianareo de misy an'izany ao anatiny ty fiarahamonina malagasy ty. Aza manambady olona mainty atao inona koa iny olona iny fangita ny volony mialatsiny fa misy zany na tianao na tsy tianao ary vakitsika bantsilany zany de mametraka fanontaniana ary amin'ny fotony amin'ny fotsy miangatra manomboka zao zany zao de efa tsisy problème intsony fa tsy misy an'izany hoe côté sy merina sy andefy sy andrina nefa zao zany zao tsy misy afaka mieritreritra ntsony hoe zay fianakaviana andrina ka ny anaty gazety rehefa misy maty de ny andrimbavy ihany de ny dosy ny fahafatesany tsisy an'izany ntsony zao fa mitovy ny malagasy satria efa vita ny fampihavanam-pirenena. Faut pas rêver, aza manofy Tireo zanaka tady reo zany zao tsy teny hoe fozahorana ntsony sy avy any ambany tanàna sy olona tsy alehany dolo ntsony ny pomba ny andro rajoela fa ry zareo ihany ny tena sinopy sady mihaja. Zany angely hoe fanontaniana tiako apetraka de mba misy afaka mamaly an'izany fanontaniako zany ary zay sy vita le fampihavanana ohatra akoatra ny lafin'ny politika manko tsy hitako zay niavana teo. Ary ty ny zavatra mba tiako ambara farany ao anatiny zay resantsika izay de mikasika an'Andriamatoa Jean-Marc Sarakato-Mamonjy ny anteminiera-pirenena zava-doza manko io zavatra mitrangy io. Tsika manko tsy tonga saina fa io zany zao zany ny zavatra mitrangy io zany vao tonga saina Andriamatoa Jean-Marc Sarakato-Mamonjy sy ny député mpisolelaka miaraka aminy ohatra le retsy tsika ty ho verseza verseza tsika ty fa aloha tonga de manao bouclier avy hatrany tonga de mitsangana hoe zay tsy manaiky an'iny résolution teny amin'ny sesa ivato iny hatramin'ny maharoany Jean de Dieu fa aleo ajaina ny rafitra misy ao anatin'ny lalam-panorenana de tapatapaka tsinay moa ny tena ohatray ary to tadidin'ny président ny assemblée nationale hoe misy zany atao hoe lalam-panorenana zany ko tsy fa izy ve mivoavina nitsakitsaka an'izany tamin'ny herinandro nataony tahaka ny tsisy ny tena mamoehatra indrindra de le HCC naboridany tanteraka le lalam-panorenana. La constitution a été vidée de son sens. Zay ny zavatra nitranga tamin'ny herinandro iny. Fa tsy niteny tsy nivolany Jean-Marc Sarakato-Mamonjy sy ny député zay tokony mpanao lalàna ka mahalala tsara ny lanjany zany hoe lalàna fototra izany atao hoe lalam-panorenana izany. Tsy niteny izy satria amin'le mampetipety azy. Avy eo amin'izay satria ny toerany vaozongozona de tadidiny atao hoe lalam-panorenana hoe aleo le rafitra ny lalam-panorenana ihany ny ajaina ka. Ny zava-doza tsy romatany de ity memitra maty ray be mandrotsy maty reny be ihany koa le eo anivony anteminiera-pirenena zany hoe danger foana zany na ravaina ny anteminiera-pirenena de manapirofo amin'ny assemblée nationale zany zay fa hierina jonary mampiana de tsy mijery afa-tsy ny vatatenany fa tsy mijery anao zany izy na nanohana azy fa zato farivo teo azy ianao na nanohana anazy efa tena nivadika tamin'ny sensany etika politika zay nanananao efa namadika palitao efa tsy tahotra tsena indray tsony nanitsakitsaka ny lalàna ny angetrany amin'ny règlement intérieur ka hatrany amin'ny hatrany amin'ny constitution nanohanana ny herin'ny jonary mampianina de tsy problème ny herin'ny jonary mampianina raha anatanteraka niny fandravana ny anteminiera-pirenena nangatahany résolution ny assise nationale iny izy tsy problème mamy mandrava na nanohana azy azy ianao satria zay ny tombontsoany ahafaha mitazona ny tenany eo amin'ny toerany izy tena ny efa mijanony eo amin'ny toerany fa raha miembotra indray zany herin'ny jonary mampianina tsy anatanteraka niny résolution ny assemblée ny réconciliation nationale iny de zao mahalala amin'izay zany Jean-Marc Sarakato-Mamonjy fa tena ala merci ny herin'ny jonary mampianina de tsy maintsy anaraka ambokiny an'izay ataony foana anaraka ambokiny an'izay sitrapony foana raha tsy zay de misy menace permanente foana hoe horavaina ary iny zany efa misy taratra zany hoe mamme lalana malalaka ny herin'ny jonary mampianina mety tsy mahery eo nge nareo amin'ny assemblée nationale aza taterahana eo nge zay tiako atao hoe de assemblée
alasolta ny era-jonary mampianina io zany satria manana arme puissante zany zao era-jonary mampianina eo ampelantanany raha vao misy mitabataba eo le assemblée na tsy manaraka an'izay tia ny era-jonary mampianina za efa nomeny ny assise nationale fahefana ny ravanareo de ravainy io zara ny ara manana an'izay prétexte zay ny ravany an'io zany hoe na situation ina de potika le androm-panjakana atao hoe anty amin'ny era-pirenena tsika raha moa zany efa tsy miresaka intsony hoe tamin'ny alala ny didy iny avy na hevitra navoaka ny fitsarana mbolalam-pandrirana tamin'ny faran'ny herinandro iny de tena manaprofo mazava mihitsy fa dia naveriny ohatrany tamin'le repoblika fahatelo niaraka tamin'Andriamatoa professeur Zafy Albert tamin'ny andron'ny Prime ministre Francisque Ravony le zava-misy tena anivony anty amin'ny era-pirenena de a géométrie variable ny majorité sy ny maro anisy eny anivony anty amin'ny era-pirenena de arakaraky ny vola rehefa voavita ny solombavam-boaka rapitso sy afaka pitso zay zany eny anivony anty amin'ny era-pirenena niverina nefa zay ny nedivana tamin'izany fotoana zany a de io naveriny Jean-Éric Rakotoarso io de io ny cautionné ny Jean-Max Rakoto Mamonjy io inona moa zany ny antony tsy andravana le anty amin'ny era-pirenena fa zao fotsiny tsika le question de principe anao petratsika eo anatin'le andravany anty amin'ny era-pirenena vomafy ry zareo Jean-Max Rakoto Mamonjy sy ny tariny ary zay ny manamarina ny fitenitsika eo ombeny araky nefa teneniko anareo foana hoe tsy mety ane io fa madibadena palitor tsy mety ane io anty amin'ny era-pirenena misy olelaka alasolta ny fitondram-panjakana mpanatanteraka io hoe zao zany zao de tsy refesy mandidy tanteraka ary manamarina ny tenin'ny olona hoe vers la dictature de era-jonary mampianina zao fitondrany zao kio raha androm-panjakana élu voafidym-bahoaka tamin'ny fomba demokratika mitovy amin'Andriamatoa era-jonary mampianina io androm-panjakana io ary zany de davina ravaina misy an'io androm-panjakana io ara manao zay tiany atao Andriamatoa era-jonary mampianina afaka milalao an'io androm-panjakana maika moa fa tsisy an'io fa hoe asomble constitution tendren'Andriamatoa era-jonary mampianina alasolta ny tanteraka zany inona ny azo antena ina am'izany mampalahelo angely izy tena mampalahelo mihitsy hoe zany zay le teneniko anareo hoe ny tena marina zany de lalaovina tanteraka le firenena fa tsy mba menatra ve tsy mba matahotra an'Andriamanitra ve inona zany zao zany koa zao ny fanontaniana mbola mipetraka ianao zany antoko politika anankiray de hiazakazaka ampandany be ny tanàna zany ianao amin'ny parti anao zay nge mampitombina le raha ohatra zany ka tsy mandatsaka ny mapara na tsy mandatsaka ny alliance na tsy mandatsaka ny vera sy ny sisa ka andatsaka ry zareo de amony tena zany anohana le candidat ampandany an'izany candidat zany any amin'ny farim-piadidiny aby rehefa tonga eo amin'ny fitondrana rehefa lany lehibe ny tanàna de vidina fotsiny izy avy eo vidin'ny parti au pouvoir fotsiny raha zay anareo HVM tsy mandrotsaka mihitsy anakely azy amin'io fifidianan'io koa fifidianana be ny tanàna io raha isy amin'ny fifidianana be ny tanàna satria mbola baraingo be ihany koa izy sa tsisy le izy hatreto fa raha zanareo amin'ny HVM tsy mandrotsaka fa tonga de angonina tsara ny vola de mizena any amin'ny hoe voalany reo maire rehetrarehetra raha tsisy atsika raha de viditsika de lany amintsika daholo ho atsika daholo reo zay nge nanamarina n'le nitenentsika tamin'ny alakamisy hoe ataovy PDS daholo de tendrenareo HVM daholo satria azo vidina nge zany zao ny olom-boafita nge zany zao azo vidina tao aorianan'inona taona Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso iny tena anivon'ny HCC azo vidina ny olom-boafita azo vidina ny olom-boafita amin'izao fotoana zao tsy misy resaka parti zany tsony fa raha voalany eo amin'ny fitondrana raha voalany eo amin'ny toerana ony izy de tsisy ordre zany tsony mampifamatotra azy amin'le vahoaka ny fidy azy sy amin'ny parti eny fa zay tiany ataony manaraka ny conscience-any ka manaraka ny conscience-ako zany mba teo vidin'ny HVM-ako zay ny conscience-ako de manaika zany ny mapara tsy tokony mandatsaka na ny team tsy tokony mandatsaka na ny leader fanilo na ny vera sy ny sisa tsy tokony mandatsaka satria raha vao mandatsaka ianareo de raha vao mahalany zay tonga de fa tilin'ny HVM fotsiny zay be ny tanàna rehetra lany tsy avy amin'ny anarany antokony de raha vao lany iny de tambazany vola vidinako azo vidina nge ary tsisy manakana n'izany famadibadiana palitao zany tsony araky ny nataon'iny HCC iny zany ve ny zavatra misy de manaiky an'izany de tsy miteny an'izany zareo mpizaika eny anivon'ny CCI vato fa de hoe mety
Rajonary Mampiana indray raha mbola sainy mandrava an'le institution démocratiquement élu mitovy amin'ny Rajonary Mampiana. Nefa Rajonary Mampiana ohatrany misy complexe izany nandritra n'iny fivoriana teny Ivato iny. Imbetsaka mamerimberina foana hoe filoham-pirenena voafidim-bahoaka, filoham-pirenena voafidim-bahoaka. Et alors, fa nga moa nisy ny remettre en cause an'izany andre mato président, fa manina ianao tsy maintsy monsieur Croire obligé zany, ohatrany hoe mieritreritra ny tenany tsy maintsy manamafy foana hoe zange voafidim-bahoaka, zange voafidim-bahoaka. Ka voafidim-bahoaka ohatranao zany koa le tsorom-bavam-bahoaka. Takin'ireo olon'ireo ravaina. Ko namoana amin'ny président de la république any sotakina ho ravaina ihany koa mitovy-tsisy valanga ny situation an'ny Rajonary Mampiana sy ny situation any député. Zay ny tokony takiny Jean-Marc Sarakoto Mamonjy sy ireo député niaraka tamin'ny sabotsy ariva nanao valandresiko ampanao gazety. Hoe raha ho ravaina izay antemponera-pirenena dia mba ravao ihany koa ny président de la république fa mazava tsy sahanao an'izany Jean-Marc Sarakoto Mamonjy olona misolelaka amin'ny Rajonary Mampiana izy. Zany nge mampalahelo ao anatin'le adefitra zay tiantsika apetraka. Zany rehetrarehetra izany ve dia tsy mbola mahatonga sainantsika atao kilalao nge zany le fiainan'le firenena, tena kilalao hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany. Dia mampalahelo. Gaga ihany koa moa ny tena tao anatin'le résolution zany na le tsokevitra tsisy nandray-mbava aza mikasika ny fifidianana be ny tanàna. Tijeratsiraka ny nangataka an'io ahemory aloha ny fametrahana ny antota taratasy filatsako vidina fa tsy namaly Rajonary Mampiana. Nefa nisy an'izay dia ataontsika hoe recommandation zay nivoaka tany anatin'le travaux de commission samihafa tany. Ary zay mahatonga ny gazety mivoaka androany miteny hoe misy frustration na misy tsy fahafahampo, insatisfaction teo amin'ireo le mpandray anjara satria nisy sosikevitra izay narosony. Tonga dia nilatsaka fotsiny tsy hita hoe nakaiza, tsy hita hoe nakaiza. Dia latsaka zany nandritra n'izay fokonandoha zay rehefa mivoaka le résolution finale. Manahirana. Any zany le adevitra napetraka. Natonga antsika ny teny hoe amin'ny fotsy miangatra ary zany zao. Zay ny amaranako an'izay fa makafakako zay. Ho atsika zay afaka mandingitra tsara fa zany moa mety hoe midororory dia tsy afaka mandingika angamba fa nareo. Inona ara zany ny teboka positif nitranga tao anatin'iny réconciliation nationale iny ka ho an'ny tombontsoan'le firenena, ho an'ny tombontsoan'le vahoaka malagasy. Inona ny azontsika zany, inona zany ny zavatra andeha ataontsika mivaingana, azo tsapaitana na azontsika vahoaka malagasy raha vita ny feonana nandritra ny 5 andro iny. Zay ny fanontaniana mba angatako aminareo ary mba omeo valiny raha mety azafady.